Raha mamravatomanga nangatam-panazavana tamin'ny gouvernemanta ny parlemanta maorisiana iditra antsehatra koa ny FBI. Gouvernemanta vaovao tsy anaiky hatramin'ny farany raha tsy tratra ny tanjona ny matomatesana nandritra ny tolona. Gouvernemanta vaovao mahatezitra fanaovana tsinotsinona ireo mpandrarany fontsy hoy ny sendika. Manatra ny fiarabana tompoky lasy sy tompoky vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Manasana amparajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny raharam-pirenena avy hatrany no hitantarantsika ny fiarahana tokony ho tsapa ao anatin'ny 2 volana ny fanovana entin'ny ministra tsirairay ao anatin'ny gouvernemanta fanavaozana amalina ny etaetam-bahoaka sy ny anatanterahana ny politika mpanjakana hoy ny filoham-panjakana ny colonel Randrianirina Mikael Androany. Midika ho tsy fahombiazana ny tsy fisiam-bokatra mazava sy mivaingana ao anatin'ny feim-potoana io ka mitondra makany amin'ny fanovana ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta ho hiatrany ny fanamafisany. Miantso ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta ny tenany mba hiaino sy anaiky ny vahoaka malagasy anatanteraka amin'ny fahitsinina ny politika mpanjakana fotsy sy antonony ezaka ary umendrika ny fitokisana napetraky ny firenena aminy. Ny antsiprian'izay tatery ny Ando Miaratina eo amin'ny saritry-dratsariny tahiriny aina. Raikambiny 10 andro teoriany fianianana nataon'ny filoham-panjakana filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ny kolonely Randrianirina Mikael tafatsangana ireo mpikambana andrafitra ny gouvernemanta iara-iasa aminy. Entitra ny filoham-panjakana nanome afatra ho azy ireo. Ifantoka amin'ny fitediavana vahaolana maritra amin'ireo sehatra marary ny vahoaka ny gouvernemanta mijoro hoy ny fanamafisany. Tafiditra anatin'ny paikady vaovao ihany koa ny fanatsarana ny lalam-pifidianana sy ny fandaminana ny fifidianana ho avy mba namafisana ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny rafim-panjakana. Voalohany, ny fitadiavam-bahaolana faran'izay haingana indrindra mikasika ireo sehatra manakaiky sy tena maharary ny vahoaka toy ny ambovo, ny fandriam-pahalemana, ny fahasalamana, ny fampianarana, ny soatoavina, ny famerezana ny vidin'ireo vokatra fanjifana ilaina amin'ny andavanandro, ny fametrahana ny politika pitsitsina, ny fijerena ireo seram-piarina rehetra mampidibola ao ny fanjakana no sady mampiodina ny toe-karena toy ny sehatra ny fizahan-tany, ny fambolena, ny lavanily, ny fametrahana ny tontolo mpandraharanana indrindra, voaro sy ny lamina, ny famonjehana ireo fanetro be ny firenena sy ny famerenana ireo haripirenena na hodin'izy ireo. Faharoa, ny fametrahana sy ny fandridrana ireo paikady hoenti mametraka ny fototry ny politika ny fanarenana, ny rafi-pitondrana sy ny rafi-pitantanana mifanaraka amin'ny etaetam-bahoaka. Fahatelo, ny fikarakarana sy ny fandrindrana atrikasa marolafy hoenti mandrafitra ny lalam-panorena sy ny lalam-pifidianana ary ny fametrahana ny fandaminana rehetra mikasika izany fifidianana. Notsim-piany fa nisy ny fionana sy fifampidiniana natao talohan'ny fanendreny ireo mpikambany gouvernemanta izay nikendry ny ametrahana rafitra entitra sy madio amin'ny fitantanana. Tokony ho tsapa ao anatin'ny 2 volana ny fanovana entin'ny ministra tsirairay ao anatin'ny gouvernemanta amalina ny etaetam-bahoaka sy anatanterahana ny politika mpanjakana. Midika ho tsy fahombiazana ny tsy fisiam-bokatra mazava sy mivaingana ao anatin'ny feim-potoana io ka mitondra makany amin'ny fanovana ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta hoy ny fanamafisana. Mialoha zao fanendrena ireo mpikambana anatin'ny gouvernemanta izao dia nisy ny fiaonana natao tamin'ireo herivelona eto anivon'ny firenena mba ahafahana mandray fanapahakevitra voadinika tsara sy voalanjalanja. Faharoa, tsy mivaona amin'ireo FDB na roso etsy ambony ny fanendrena ireo mpikambana anatin'ny gouvernemanta vaovao ireo. Izany hoe natao hanatanteraka ireo politika mpanjakana foiezaka sy antonony ezaka. Tsy mainty hita soratra anatin'ny feim-potoana 2 volana farafahelany ny voka-panatanterahan'izy ireo izany politika mpanjakana izany. Ny tsy fisiam-bokatra mazava sy mivaingana anatin'ny feim-potoana io dia midika ho tsy fahombiazana ka mitondra ny fanovana ny mpikambana anatin'ny gouvernemanta. Ankehitriny ny etaetam-bahoaka no fototra ny orenan'izao fanavaozana izao sy namolavolana ny politika mpanjakana.
andraisana fepetra tsy misy indra foraka izany ireo minimanao fomba mamoetra toy ny nataony teo aloha hoy ny fanamafisana. Notsindriny manokana tao anatin'izany ny kolikoly, fandrobana ny harem-pirenena ary ny fanaovana herisetra. Mila fanovana ny firenena, fanovana hita amin'ny fitondran-tena sy amin'ny asa ary hanompon'ny vahoaka fa tsy tompon'ny vahoaka. Hanompon'ny vahoaka malagasy no niantsonanareo fa tsy tompon'ny vahoaka malagasy. Tadidio fampiasam-bahoaka ianareo ary manana kamerina andraikitra amin'ny vahoaka malagasy izay lehibenareo. Etaetam-bahoaka no nentina namora volano ny politika mpanjakana izay hotanteranareo ary ny feo-bahoaka dia feon'Andriamanitra. Aoka tsy hivalim-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha. Handrova ny harem-pirenena, hanao herisetra, hanao kolikoly. Tsy namanareo amin'izany zahay, no sady tsy afaka hiaronareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hientitra tsy misy famindrapo. Nampatsiainy mahazava-dehibe ny firaisan-kenany rehetra ny filoham-panjakana ho amin'ny fanovana petraka eto amin'ny firenena. Eo ihany koa ny fiara-miasa madio, mahomby ary mirindra miaraka amin'ireo fianakaviam-be raisam-pirenena izay mikendry ny tombontsoa eo ambonina ny firenena. Antitra telo etoana no miantso fa nataonay ny antefa amintsika malagasy rehetra tsy akanavaka hifanoana sy hifanomentanana ao anatin'ny fametrahana ny politika mpanovana sy fanarenana ny titanindrazana iombonantsika ity. Antitra telona ihany koa ny fahavononana iara-iasa aminareo amin'ireo iara-iasa amin'ireo fianakaviam-be raisam-pirenena sy ireo mpiara-nantoka aminay ao anatin'izany fanomezanaina ny politika mpanarenana any Madagasikara izany. Averinay kosa nefa fa fiaraha-miasa madio, mahomby, mirindra araka ny rariny sy ny hitsiny ary mikatsaka tombontsoa iombonana no irinay. Voafetra ihany koa ny fijoroan'ny governemanta anatin'ny fanavozana ny Repoblika ny Madagasikara. Roa taona rabe indrindra izy ireo ny eo amin'ny fitondrana, hitady sy hijery ny paikady hanarenana ny firenena sy hananganana firenena vaovao indray taorian'ny tolona nataon'ny vahoaka malagasy indrindra ny tanora. Arak'izay dia tanteraka androany ny fampafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny anaran'ireo ministra andrafitra ny governemanta ao anatin'izao fanavozana ny Repoblika ny Madagasikara izao. Misy 720 ireo ministra ka ny 10 amin'ireo dia tantanina vehivavy aroary sy ny antsipriana izay. Iray volana sy 3 andro taorian'ny fanombohana etsy-bahoaka, sy 20 andro taorian'ny fahavitany fiananan'ny filoham-panjakana, nijoro tamin'ny fomba ofisialy ny governemanta ao anatin'ny fahefana-panatanteraka araka ny andininy 450 ao anatin'ny lalam-panorenana. Misy 720 ireo ministra andrafitra izany governemanta izany, ka 10 amin'ireo no vehivavy. Misy amin'ireo ministra vao voatendry no endrika efa fahita ary tsy zoviana amin'ny maro tao anatin'ny tontolo politika teto Madagasikara. Nisy efa ny tanandraikitra amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka misy 3, loholona ray, mpanolotsain'ny tanàna ray, governora ray. Tsy nisy fiovana firy tamin'ny fitondrana teo aloha ihany koa ny isan'ireo ministera raha ny hita, saingy tsy nisy ny sekretera-panjakana. Tsy nisy ihany koa ny fisarahana ministera taorian'ny fitakiana samihafa nataon'ny sandika toy ny teo anivon'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa ary ny teo anivon'ny ministera ny fitsarana sy ny mpitahiry ny fitomboka sy mpanjakana. Toy izao manaraka izao kosa ireo ministera sy ny olona iandraikitra izany. Minisy mpanjakana eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika amin'ny sanan'ny fanavozana, Maître Razafy Manantsoa Antitra. Ministry ny Foloalinda, Razafy Tombo Maminirina Eli. Ministry ny Rarambahiny, Razanamaso Kristine. Ministry ny Fitsarana, mpitahiry ny fitomboka sy mpanjakana, Fanirso Erinaivo. Ministry ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana, Rakotonandrasana Antitra Velonjara-Tsiaray. Ministry ny Toe-karena sy ny Fitantanam-bola, Dr Ramiarson Ery. Ministry ny Filaminam-bahoaka, Eric Michel Yolissouma Idrissa. Ministry ny Fanajarinan-tany, ny Général de Division Lilson René de Relon. Ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, Ravonomanantsoa Ndaoila Mandavi. Ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa, Tsilefa Antonio. Ministry ny fambolena sy ny fiompiana, Rasatarimanana José Nirina. Ministry ny fampiroboroboana indostria sy ny fampivelarana ny sehatra tsy miankina, Andriniana Rasoaraona. Ministry ny varotra sy ny fanjifana, Andriamadison Aingotina Michela. Ministry ny asa sy ny fampananana asa ary ny asa-panjakana, Florence Soatina Betty Leon. Ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro, Rarson Juste Cresson. Ministry ny angofo sy ny akoranafo, Ralitera Niando.
ministry ny arenany kibontany sy ny loharano-karena stratéjika andria amparany karl, ministry ny asa vaventy Razafindranarivo Henri Jacob, ministry ny jomo sy ny toekarena manga Trankitway Jaco, ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy Manesimana Rafanomezantsoa Mikael, ministry ny fizantany sy ny asa tanana Vololony Anna Lucie Lila Farala, ministry ny postra ny fifandraisan-davitra ny fampiroboroboana ny Aitao Arakajimirindra Andria Mampiadana Maefa, ministry ny ponina sy ny firaisan-kina Ranirina Sidoni, ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Rasamba ny Alain Désiré, ministry ny serasera sy ny kolotsaina Gaskara Finisoma Andrily Arvony, ministre délégué misana ny gendarmerie ny général de brigade Mama Marima, ministry ny fahasalamam-bahoaka Dr Manana Monira, ministry ny fanabeazam-pirenena Andriniana Eliza, ministry ny rano ny fahadiovana sy ny fidiovana Razafindriniaina Miniso Anjaratina Elia. Notsipian'ny filoha ny fanavaozan'ny repoblika ny Madagasikara fa niranandinika tamin'ireo hery-velona sy ny ankolafika maro eto amin'ny firenena ny fananganana ity gouvernemanta ity. Hatramin'ny hariva teo, sesilany ary manao toivakana ireo fanehoan-kevitra momba ny firafitry ny gouvernemanta. Andrasana kosa izay tena vokatra entin'izy ireo malona ny fitakiana sy antso ataon'ny malagasy. Ny asa moa no amaritana no avy ka dia hoarantsika io ihany ny toy ny izay rehetrarehetra izay fa eo amin'izay fanendrena ny mpikambany gouvernemanta izay indrindra dia diso fanantenana ireo mpandrarahany fonja hoy ny syndikany mpandrarahany fonja tamin'ity androany ity. Raha ny fanazavana dia efa nisy ny fampanantenana natao mba ahafahana mamaly ny fitakiana izay ataon'ity syndika ity saingy tsy tsikatra ny fisiny izany tamin'ny fanendrena ireo mpikambany gouvernemanta. Manantena vahaolana maharitra manoloana ny olana eo anivon'ny ministera ny fitsarana ny syndikany ireo mpandrarahany fonja raha ny fanazavan'izy ireo atrany. Narcisy Karazafy sy mbola avatsara no mitatitra ny antsipriany izay. Fanaovana tsinitsinina ireo mpandrarahany fonja ny tsy famalinany fangatan'izy ireo hoy ny sekretera jeneraly ny syndikany mpandrarahany fonja Mohamed Razaf Bersan izay manantena fanazavana avy amin'ny filoam-panjakana satria efa inefatra izy ireo no niona tamin'ny kolonel Mikael Arandrenirina ary tao anatin'ireo fionana ireo dia nampanantenaina fararina ny fitakiana izay nataon'ny syndika. Mbola mametraka fanontaniana tokoa hoe efa maninona tokoa moa satria efa inefatra izay no niraisy ny filoam-panjakana ary zavatra niresahany taminay dia zavatra mitovy foana fa amahany olana io izy ary efa ela izy ny eritreritra ty amahana io ary nampanantena hatramin'izay. Gaga izahay iny zavatra nisy mino angamba fa mety hanana fanazavana mahakasika an'igny andriamatao filoam-panjakana aorinao aminay fa hatreto aloha vao maika mahatezitra ny zavatra misy satria karazana fanaovana tsinitsinina ny mpandrarahany fonja manerana ny nosy io zavatra misy amin'izao fotoana io satria tadidio fa ny fitakiana inge tao anatin'ny tolona izay anisany nandray anjara navitrika ary nandray anjara azo lazaina hoe faharoa tamin'ny tolona fanaovana teto amin'ny firenena raha fanaovana tokoa io no atao fa maninona zahay no atao nkilabao rehefa tonga ny fandresian'ny tolona zany zavatra zany fanaovana tsinitsinina anay fa mino izahay fa handray anay hitondra fanazavana aminay Andriamatao filoam-panjakana jaina manoloana an'izao zavatra misy amin'izao fotoana zao. Fantatry ny filoam-panjakana ny olana misy eo anivon'ny fandrarana ny fonja ho hiatrany ny fanamafisana fiovana no nitakiana kanefa rafitra efa nisy teo aloha ihany no napetraka hoy ny fanazavana. Dia ndrasantsika izay faheza manao ny ramatoa minisitra amahany olana eo anivon'ny fandrarana ny fonja satria moa raha ny heverinay tany am-piandohana hoe ny filoam-panjakana mihitsy satria volonté politique angeny anay volonté politique ny mpitondra izany hoe filoam-panjakana manokana tokony avoavan'ilay izy fa eto moa tsika mahita fa tsy niraisiny an-tanana ilay izy fa mbola toizany amin'ilay rafitra efa nisy teo aloha toizany amin'ny fomba fipetraky ny zavatra nisy teo aloha nefa ny fanovana ny tolotolomantsika fanovana ny angatahantsika tsika zao verina amin'ny rafitra teo aloha anjaratsika anjara ny voaka rehetrarehetra indrindra ny rafitra syndikaly rehetrarehetra manerana nosy mieritreritra hoe tena tonga amin'ny fanovana tokoa ve tsika amin'izao sa hoe natao fitaovana isika syndikalista natao fitaovana ireo tanora namono nanao ny aintso zavatra
nataky fiovana fanovana eto amin'ny firenena. Raha somary fanilamina manoloana ny fampanantenana nataon'ny filoham-panjakana ny sindika teo aloha dia naneho ny atezerany ireo mpandrarahany fonja ho hiatran'ny fanamafisana. Zao voamaika tezitra raha somary efa mbanilamindamina tamin'ny fampanantenana nomen'ny filoham-panjakana tamin'izany fotoana voamaika tezitra amin'izao ary eto efa maneho fialan-tsiny amin'ireo fampanoavana rehetra fampanoavana manerana-nosy izay manana fikasana hanao forcing hitondra voafonjy ny anivon'ny fonja ka raha tena filaminana stabilité eto amin'ny firenena nytadiavina aokare fa hivadika zavatra hafa izany minoa angamba ianareo fa raha izany no zavatra ho atao mety misy fanjakana mirodana vaovao angamba no eto amintsika. Na izany aza nefa nitondra ny teny fiarabana ho an'ny minisitra mitana ny fitomboka sepanjakana vaovao ny mpandrarahany fonja ary mino fa hitondra vahaolana eo anivon'ny fianakambim-beny fitsarana ifanirisoa Hernaifo. Fa mbola hijanona eo amin'izay vaovao izay hiatrany isika tsy hanan-kilembenana ny tanora fa hijoro hatramin'ny farany hiaro ny fitakiana izay natao teny Ankanja mba hisian'ny fanavozana marina eto amin'ny firenena. Mitakasa avy amin'ny rehetra ihany koa ny fanaraha-maso sy ny fanadiadiana anatsikafonana ireo fomba fanao maloto izay niteraka fahalovana teto amin'ny firenena amin'izao fitsanganany gouvernemanta izao. Andao aratsika ny tati-baovao Ando Miaratina eo amin'ny sary sindratsara ny tahirinena mahakasika izany. Mipetraka ny gouvernemanta tsy tazapotsiny manomboka izao ny tanora indrindra ireo nandray anjara tamin'ny tolona fa hijoro hiaro hatramin'ny farany fitakinana eny matmatesana teny Ankanja dia ny fanovandravitra eto amin'ny firenena. Mila miova manaraka izany ihany koa ny olona sy ny toe-tsaina hoy ny fanamafisana. Ary izay tanora dia hipetraka foana ho balizy hiaro an'izay zavatra hoe tena nitakina tena Ankanja zay ary tsy hanaiky hatramin'ny farany zahay raha tsy izany no tanteraka eto satria izany no namonoana tena. Zavatra takinay dia tsy miala amin'ny zavatra tena Ankanja zahay dia ny fanovana, ny fanadiovana ny siam-panjakana rehetra, ny fiariana rehetra zany. Ny olona rehetra, ny toe-tsaina rehetra dia mila hoavana avokoa. Zany hoe tsy miala zany zay amin'izay fanadiovana sy fanavozana ny zavatra rehetrarehetra zay ao anatin'ny fitakiana teny Ankanja. Eo ihany koa ny fanatsarana ny rafitra zay efa misy ao fampiarana azy sy ny fanavozana ny rafitra izay mbola tokony ho avozina zany mila hojerena zay indrindra ho an'ny tanora zany dia tena mila n'izay hoe fanovana rafitra zay ny tanora ka izay rafitra tokony ho avozina zany hovaina dia mila hovaina. Izay no tena zavatra andrasanay. Ny janana atao fakakevitra foana hatramin'izay ny tanora. Fotoana izao tokony andraisan'ny tanora anjara amin'ny raharaham-pirenena anova ny fomba amam-panao izay nanimba ny firenena sy ny fanantenan'ny tanora. Tonga ty ny fotoana andraisan'ny tanora fanapa-kevitra hidirana ao anatin'izay fandraisana anjara ny fanovana zay. Hatramin'izay ny tanora dia raisina fotsiny hoe consultatif na fakakevitra fa tsy niraisina tany anatina fiapetra anankiray toerana maro samihafa ahafahana manovana ndray ilay fanapa-kevitra. Fa ankehitriny izay takinay izay mpitolona teny Ankanja rehetrarehetra anova ilay fomba amam-panao, anova n'ilay fomba rehetra izay miteraka an'izao firenena zao tao anatin'izao fahantrana fahasahiranana lalina zao nanimba ny fanantenan'ireo tanora nandritran'izay fotoana izay. Araka izany, manana anjara asa goavana ny rehetra ahatonga ny raharaham-pirenena andeha amin'ny tsara kokoa amin'ny fanaraha-maso sy ny fanadiadiana anatsika fonany ireo fomba fanao maloto. Isika rehetrarehetra indrindra tsika mpanao gazety dia manana anjara asa lehibe amin'izay fanaraha-maso zay na siosion-dresaka dia miditra amin'izay mamatianina antsika izay amin'ny fanadiadiana atao mba ahatonga ilay raharaham-panjakana raharaham-pirenena tokony ho alefa makany amin'ny tsara kokoa aty am-piandohana tompoko dia aloha mipetraka ny zavatra tsara tatana ny mangarahara indrindra nitsindriana teo aza asiana avinavina satria izay asana minisitra zay tsy sanatria ka voninahitra lolavina tapony loha fa asa anopo firenena ao amin'ilay secteur département iandraikitanao misy olana be da be ao mahaiza mandamin-draharaha amin'ny fandraisana ny karazan'olona enona le tena olana ka mba tena andeha amin'ny hitsiny ny raharaha eto amin'ny firenena.
Miantso ny malagasy mba iraisaina aloha manoloana ny fanendrena ireo apikambana vaovao eo anivon'ny gouvernemanta ary miantso ireo ministra vao notendrena kosa mba ahay andanjalanja ny fitantanana ny raharam-panjakana ny antoko akintany Madagasikara. Omena fotoana aloha ireo apikambana eo anivon'ny gouvernemanta hiasaka aorin'izay vao tokony hotsaraina hoy Christian Tabera izay nilaza fa tsy ilaina ny fanaovana valifaty politika saingy mila apetraka kosa ny fanenjehana sy ny fijerena akaiky ireo nanao ny tantely afadrakotra sy nambotry ny firenena hoy ny fanazavany. Narcisse Karazafy sy mbola avatsaratrany no mitondra ny antsipriany izay. Tsy misy olombelona na mpanao politika ho afapo amina fanapahan-kevitra iray saingy isaorana ny fanendrena ireo minisitra vaovao izay hita fa mifandanja ny fisafidianana olona. Ilaina aloha ny mandinika ny fomba fiasan'ireo minisitra sy ny fahaizana mitantana ny departemanta tsirairay vao mitsara azy ireo hoy Christian Tabera manoloana ny fanendrena ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta vaovao. Raha ny fomba fihita aloha zany tsy misy manko anaty politika sisy olombelona afapo ary tsy misy fahafapo ilaina koa ao aminy fa rehefa mba hoe mipetraka le mba hoe marimaritsiraisana hitahita taratry eny daholo ny rehetrarehetra satria ministra isahana ny vahoaka malagasy reo na isaky departemanta sy ministry ny Tananarivo reo no ministry ny Toliara reo no ministry fa ministry ny departemanta isy ny tokony eran'ny Madagasikara ka matoky ao am'ireo fahendren'ireo olona satria olo mba fatapatatra ihany ny akamaroany sady mba mifakafatapatatra aminay ihany matoky zany zahay am'izay fahendrena zay fa hitaky le zavatra takina tety akianja de presque ho tanterahan'ireo ihany koa reo préparation ihany fa reo tsy laza mihitsy hampandroso androany fa minisy magnategna ao araky consigne c'est tourmarque zay nomena Andriamatoa Filoha teo zany tamin'ny nomination teo dia maharary le vahoaka eky aloha inona moa de resaka angovo masoneny teo zay raha zay minisy magnategna ao zany fa agnaraka an'izay zay zavatra nitakina ny filany vahoaka malagasy. Fiomanana sy fametrahana fototrana arenana ny toekarena sy ny fiainam-bahoaka izao dingana vidy izao ho hiatran'ny fanamafisana miangavy ny mpitolona sy ny olom-pirenena rehetra ny kitany Madagasikara hiara hijery ny fomba fiasan'ny gouvernemanta ka hampitovy ny fomba fijery sy hanoana izay ezaka entina makany amin'ny fanavaozana. Ka eto zany dia miangavy asika vahoaka malagasy miangavy mpitolona rehetrarehetra andao aloha jerena fa io fa nirafitra io zay andao aloha jerena arakaraka zay tombony ka ary tany aloha efa nametraka hoe ray volana le premier ministre lehibe ny gouvernement de ho hita eo gn'asany fa io moa zany na ray volagna na sy ray volagna fa rehefa hita kosa ny ezaka ataon'le olo de andao sika hiaranoagny hiara hitovy fomba fijery aloha amin'io fa tsy de hoe gouvernement vao napetraka androany de fa igny koa sika gasy hoe de zao na zao mba miangavy zany gn'avatia amin'ny antoko kitany Madagasikara eto sy miteny amin'onao ny Bando Rouge fa amin'ny Bando Rouge moa ao hoe vondrona toko ao fa eto miteny onao ny kitany Madagasikara ny CRN zany comité de la réconciliation nationale oka sika zany mba hiapaiser. Ankoatra izay miantso an'ireo roavavy miaro fatratra ny filoha teo aloha ity mpanao politika ity mba hangina sy tsy anakorotana ny firenena tokony andry ny fokoanandohan'ny pirenena ireny olona ireny vao hitatatata sy anakorotana ny rafitra vaovao ifanapetraka ho hiatran'ny fanehoan-kevitra. Zany mba hiapaiser eo amin'ny lafiny fanoherana indray le mpitondra teo aloha hiangaviana nareo amin'ny rahavavy regny aza mitariky fagnakorotagna ndraiky fa sy mesy hiditry dialogue asika avy eo araky eteniny Andriamatoa Filoha regny sy mesy misy concertation nationale agny agnatin'ny débat ny concertation nationale asika zay vao mametraka an'iregny conditionnalité amin'ny fifampiresagna regny misy ny apaisement fa sy hoe androany vao niongany de efa ifampitaritarika amin'ny 13 mai de miteny amin'nao ny Bando Rouge ao eto hoe fa hoavy zay balisy ny fanjakana satria saro-piaro zay amin'ny fanjakana zay napetraka vahoaka io hoe raha ohatra ka be ny mpiaro anareo tsy nitsoka le olontsika tsy nitsoka le olontsika hoy izy satria gasy izy na de hoe nesorony lalagny igny fa gasy any izy fa zao agny amin'ny concertation nationale asika vao mitaky sy mametraky an'izay an'izay mba ilamina ny tany. Miangavany ireo ministra voatendry ihany koa ny kitany Madagasikara mba hiasa ampahamarinana tsy fotoana ny fifanenjehana sy fanaovana valifaty politika izao kanefa kosa miantso ny ampiarana ny lalàna ho an'ireo olona tena nanao ny tsy ara-dalàna sy nanao tantely afadrakotra ny harem-pirenena. Fa tsy hoe ekipa ny mpitondra teo aloha de ho ratsy avokoa na hoe nanao ratsy avokoa fa minisy magnategna fa la compétence zany koa ny regny olo regny mato napetraky garde vaisseau iraiky moa ry amin'ny ministre d'État ministre amin'ny rahavavy reo olo raiky moa mpitsara
iraiky mpiaro mpisolo vava magnategna fahenjeny izy reo aho fa olo feno fahenjeny zany reo miarabany zareo manokana zao zay izy miravavy fa misy magnategna fa andanjalanja izy reo isiny zay hoe stabilité zay satria enanganan'le raiky teo aloha teo de nagnenjy kola amy tsy ara-dalagna amy tsirariny ka raha atsika koa agnamerigna an'izay de teo ihany zany teo mamatoka fa tsisy an'izay eo fa za kosa matokany izy reo fa agnenjika an'le olo kosa zay tena nagnano tsy ara-dalagna zay kosa aloha de mivona-kevitra fa tsy hoe agny le olo nagnano tsy ara-dalagna de mivosivositra comme ça fa misy magnategna fa hiasa pahendrena hiasa pilamio satria olo ny zagnahary regny malalagna efa marinana izay misy gn'anisany nanongagnana an'le teo ary zareo hoe mahafantatry dikan'izay matokosy magnategna ao zany am'izay resaka hoe fagnenjeny zay na tsy fagnenjeny zay fa hitovy tantagny zany e traitement négasy tokony tsy hisy intsony ny kitrano an-trano indrindra ao amin'ny ministeran'ny fitsarana tokony hitovy avokoa ny malagasy rehetra eo anatrehan'ny lalàna ho hiatrany ny fanamafisana. Lafim-baovao ahafatanteraka kosa maro ireo marary mpiasa ka tsy maintsy anaovan'izy ireo fitakina sy amalina izany amin'izao fotoana ny fandovana eto amin'ny firenena izao hoy ny fanambarana izay nataony teo anivon'ny syndicat ny mpiasa ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana tamin'ity androany ity teboka maro no nasongadin'izy ireo ka iombonany amin'ny SSM na ny solidarité syndicale de Madagascar toy izao ny makasika izay eo amin'ny sarsyn-datsary ny tahiriny aina. Farafahakeliny teboka efatra no takiny syndicat ny mpiasa ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana itetiavam-baolana amin'izao firosoana amin'ny fanovana eto amin'ny firenena izao. Makasika mivantana an'ireo marary ny mpiasa izany raha ny fanazavana. Ankoatra ny fampitomboana ny marikarama ifanaraka amin'ny filana, takin'izy ireo ihany koa ny amoana ny taratasy n'ireo tokony ho mpiasa-panjakana indrindra ny fampiakarana ho 20 isanjato ny vola natokana ho amin'ity ministera ity. Reto dia fitakina irahana amin'ny SSM ka ny syndicat ny ministera fambolena sy fiompiana dia mangataka ny fikarakarana ny atotataratasy ny mpiasa rehetra tsakanavaka tsisy tombo sy ala tsy maintsy atao haingana mba hisiny sitrahany izy ireo ny zoa zay tokony hisitraka izy ireo amin'ny mampiasa-panjakana azy. Ilaina ny fampitomboana ny marikarama mifanaraka amin'ny tany vidim-piainana mba hitazomana fahefa mividy ny mpiasa-panjakana eto anivon'ny ministera ny fambolena sy fiompiana. Ankoatra izay dia tokony ampiakarina ny indemnité de mission zay fantatsika tsara fa mbola mijanona 36 000 ariary na 30 000 ariary hatramin'izao satria dia tsy mifanaraka velively amin'ny filana amin'ireny mission zay ataontsika sy tanterahantsika asa mafy antrehana ny ambanivohitra ireny. Ny tombotsoa na prime mampiasa-panjakana dia tokony hojerena manokana ihany koa ny mpiasa ny fambolena sy ny fiompiana satria dia raha mahalala fa misy ny mpiasa-panjakana mahazo an'izany prime natao amin'ny tombotsoa manokana izany nefa ny eto aniva ministera ny fambolena sy ny fiompiana dia tsisy mihitsy izany hatramin'izao. Ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny mpiasa-panjakana dia isan'ny fanovana lehibe zay tokony ho tanterahana amin'izao fanovana izao satria maro ny mpiasa-panjakana zay tsy mahazo an'izany fifanana amin'ny andraikitra ataon'izy ireo zany ka miteraka fampiakarana ny teti-bola zay ho atao ato amin'ny ministera ny fambolena sy fiompiana zay natao farafilaza nefa tena zava-dehibe amin'ny fampandrosoana ny tontolona ambanivohitra dia angatahany ny syndicat ny fampiakarana izany teti-bola ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana izany 20 isanjato. Mitana andraikitra goavana eto amin'ny firenena ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana noho izany manome sehatra ny tantsa malagasy izay fanohitra ao amin'ny fampandrosoana. Tsy tokony atao ambany zavatra amin'ny manoloana izany izy ireo ka mahazava-dehibe ny famaliana ny fitakiana hoy ny fanazavana. Tontolon'ny fiarina sy ny toekarena kosa indray dia misedra olana ny vokatra lavanila ao Mananaravaratra manjaka tanteraka ny kolikoly sy ny fanaovana ampimamba raha ny fanazavana nataony mpanolontsaina ny commune Mananaravaratra. Manoloana izany dia miantso ny ministry ny varotra sy ny ministry ny fitsarana ity mpanolontsaina ity mba hijery akaiky ireo olana ara-sosialy ao anatin'ny distrikany Mananaravaratra. Nasisy karazafy sy mbola avatsara no mitondra ny Antsipri am-baovao.
Tafidina hatramin'ny 2 arivo ariary ny kilaon'ny lavanila amin'izao fotoana raha tokana nanika ny 2 hetsy ariary izany tamin'ny taona 7.4 hatramin'ny taona 8.4 tsy mifanalavitra na ambany kokoa noho ny kilaon'ny haricot vert ny lavanila amin'izao fotoana. Manoloana izany dia manao antsoavo amin'ny ministera ny varotra hijery akaiky ity sehatra ity satria tena potika tanteraka ny sehampiarian'ireo tantsaha any Mananaravaratra hoy Berson la mpanolotsaina ny commune Ambonivohitra Mananaravaratra. Raha ny teo aloha zany ny vokatra dia ataontsika hoe tamin'ny taona 2024 tanoany dia agnisany maro ny mpasitrika tagnatin'izay zavatra zay. Izay hoe tsisy anteritery zay ny ho an'ny mpividy sy ny mpandafo. Ary ny famambokotra any ivelany zany ny rehetrarehetra dia nazaka daholo zay hoe ny agrément zany dia nalalaka ho an'olo jiaby. Fa tamin'ny fitondrana teo aloha dia somary nafody zay agrément zay dia eto zay efa miantso sady ho an'ny ministre ny varotra tokony malalaka ho an'ny rehetrarehetra zany ny mpiasaitra ara-davania zegny hoe tokony sokafana tanteraka zany ny agrément tsisy ankanavaka eo na mpamboly io na mpandraharaha io dia tokony halalaka ho an'ny rehetrarehetra zay ho mahavita ny fepetra rehefa mafeny fepetra tokony omena le olo do zay ny agrément mba ialantsika am'zay fitiavan-tegna ny sasany zany agnatin'ny raharaham-bokatra zay ratsy tena ratsy vidin'ny lavanio ataontsika hoe teo amina 2 arivo 3 arivo 5 arivo teo kanefa tamin'ny taona 7.4 sy 8.4 teo amina 2 hetsy mahery ny kilon davaniana kilo verte ary tegna mampalelona am'izao tegna tsy avoanana rehefa ny lavanio ndraiky lasa ambanimbany vidy noho ny haricot vert ary tena mahaketraketraka anay mihitsy zavatra zay dia zegny mahatonga tegna anay mampanolotsaina ny tanàna ny tegna anay dia mahafantatra tsara iny filàna vahoaky fotony. Ankoatra izay miantso ny ministera ny fitsarana ihany koa ny tenany manoloana ny kolikoly any an-toerana. Zegny mahatonga anay mampakateny sahady ho an'ny ministre zay tonga eo ana ministre ny varotra zany na ministre ny fitsarana tokony hifanaraka filam-bahoaka daholo zany ny zavatra ataontsika io satria ny kolikoly tena manderaka tegna manderaka satria na dia eo vidy mokotry tsy lafo zay ny kolikoly nefa tsy afaka vao meka tsy hisy fanantenana zany ny vahoaka dia mangataka ny fagnomezan-tagna sady ny tegna anay anatsara an'izay fitondrana vaovao ty dia eto dia efa miandrandra sahady zany fijoran'ny ministra zany ny tegna anay agny satria anisany namotiky ny district Mananaravaratra ny vidy mokatra indrindrandrindra moa zany makasika ny lavany raha ny jeritodiky nataony mpanolotsaina ny tanàna zany Ambonivohitra dia hita sy tsapa fa agnisany namotiky ny vahoaka ny district Mananaravaratra koatra ny fitondrana teo aloha zay efa niala igny fa eto indrindra dia efa mianatra sahady ny tena anay amin'ny fitondran'ny ministre vaovao indrindra moa ministre ny fitsarana zany satria agnisan'ny manjaka be any aminay koa zany ny kolikoly dia ny kolikoly moa zany tsy avony aminareo ao aminay akany dia ny ady tany zany hoe ady-badizany ho an'ilay manambola zany dia mivadika adeloko dia agnisan'ny fosotra tanteraka ho an'ny tanàgnanay zay zavatra zay. Mbola azo atao tsara ho hiatra ny fanazavana ny mamerina amin'loany ny vidin'ny lavanila raha toka manana finiavana ny ministra vaovao voatendry mila sokafana ho andrehitra ihany koa ny lalam-barotra fa tsy giazan'olombitsy toy ny zavanisy teo aloha. Fotoana isarana amin'ny la Frantsa izao fotoana izao ary ampy izay ny sarisary-palevatena nomena any Madagasikara hoy ny faneho-kevitra ireo olon-tsotra nanao hetsika nanoloana ny masoivon'ny Frantsay tany keo maraina. Anjakan'ny Frantsay loatra ny sehatra maro eto amin'ny firenena ka fotoana izao anapahana izany ho hiatran'ny fanazavany Antsipria ambavao. Be loatra ireo sehatra eto amin'ny firenena anjakan'ny orinasa Frantsay sy ireo olona mizaka ny zoam-pirenena Frantsay ka miteraka fanapara-pahefana sy fitsabahana amin'ny lafiny maro eto amin'ny firenena zany hoy ireo malagasy nanao hetsika manoloana ny masoivo Frantsay tetsy Ambatomena io maraina io. Santionany any amin'izany ny fitantanana ny famatsiana solika sasany izay manao ampimamba fioara-pefy sy fanitsakitsahana ny tombotsoan'ny malagasy eo ihany koa ny lalam-pandrenana malagasy izay mbola miteny Frantsay ary mbola misy ampahany maro notsongaina tamin'ny lalam-pandrenana Frantsay. Izao angamba ny tonga dia hiditra ara-teknika n'izany fitsabahana izany ao. Raha mijerisika ny lalàna misy eto Madagasikara 75 isanjato lalàna nadika tamin'ny teny Frantsay amin'ny lalàna pirenena Frantsay. Izany zavatra zany naninona nandritran'izay taona maro dia maro zay no tsy nandramana mba farafaratsy na ena 5 amby 70 fotsiny na natao 80 isanjato fotsiny fa mbola mijanona eo
zay 70 ny lalàna iainany malagasy zay misy antony ao mystère any ambadimbadika any zany de mino ve anao fa ny anglisy ny maniera an'io aza etsena amin'io mino ve anao fa ny rosianina maniera an'io aza etsena amin'io de tsika ve tsy anana akory eritreritra hoe andeo mba hovaina mba afarafara tsy ny 5 ny lalàna no ampiaritsika lalàna frantsay no ampiarina fa hatramin'izao tsika miteny zao 70 ny lalàna eto Madagasikara lalàna frantsay avokoa zany zavatra zany matoa tsy voaova nandritran'izay taona maro zay de fa ny filazana sahady ny fijabahan'ny frantsay amin'ny raharaham-pirenena malagasy nanatateraka etsika ary nilanja sora-baventy manoloana ny masoivo frantsay ireto olotsotra ireto notariany Ramefy Andriamianina naneo ny tsy fankatoavany intsony ny fitsabahan'ny frantsay amin'ny raharaham-pirenena ny Madagasikara ny frantsay hoy izy ireo no nampahantra ny malagasy tokony hajaina amin'izay ny faleovatena ny Madagasikara. Ny antony de tsy zavatra afelina akory na inona fa vokatry ny fahatsapana ny fahantrany malagasy ray tany razana de tsy mipetraka fotsiny tena fa mijoro apita hafatra amin'ny gouvernemanta frantsay préciseko tsara amin'ny gouvernemanta frantsay fefa ampy zay le fitsapahana amin'ny fitantanana ny fitondrana ny firenetsika de zay ny tena fotompatana ohatra raiky fotsiny na andresaka nandeha nitsoaka le filoam-pirenetsika ohatra zay fa tsy resaka ny aty aloha fa iny fotsiny ohatra anankiray de naninona reny zavatra reny nitranga de manontany zay hoe misy autorisation ve reny tsy haiko mety nazo alalana tany am'izay mpitondrantsika angambany fa aminay vahoaka reny de zao fa nitsakitsahana ny fiandrianam-pirenena malagasy zay zany ohatra iny fa ny be de be fa tsy tambo isaina tsony manana ny fandaminanay fa tianay ty zany de fanekevitra fampitana hafatra zay zao zatra toy an'izao fa tsy hoe mijanona eto fotsiny zay ka amp'izay ny fanjakazakany frantsay eto amin'ny tantsika ho iatrany ireto olom-pirenena izay nangataka amin'ny fitondrana malagasy ametraka politika mazava anome lanja ny tombontsoa ny firenena. Fa mitoy ny raharaha momba ilay mpandraharaha malagasy atsy amin'ny nosy Maorisy amin'izao fotoana izao. Ataoriny fangatany lehibe ny mpanohitra Maorisiana dia nentin'ny Premier Ministre Maorisiana teo anivony parlemanta Maorisiana ny tatitra momba ny fepetra rehetra nipetrahan'ny jet privé tao Maorisy ny aliny 12 oktobra ifoan'ny 12 oktobra lasa teo. Raha nitatitra dia voalaza fa ny Premier Ministre teo aloha sy ilay mpandraharaha malagasy ary nakaiky azy no tao anatiny ity fiaramanidina ity arahoary ny Antsipri ambavao. Napetraka teo anivony anteny mera-pirenena ny tatitra nataon'ny Shures Sibalak, sekretera ao amin'ny kabinetran'ny Prime Ministre sady lehibe ny sampandraharaha ny asa-panjakana mikasika ny tranganteraka resabe atao Maorisy ny nahafahan'ny fiaramanidina jet privé sans citation 5R HMR mitondra larana malagasy ny antso natao amin'ny fiaramanidina Maorisiana. Ny Prime Ministre Maorisiana no nitondra izany tatitra izany. Voarakitra ao anatin'ny tatitra io ny Antsipria ny filaharan'ny fipetrahana sy ny anaran'ireo olona tao anatin'ilay fiaramanidina. Mazava ny tatitra fa tao anatin'io fiaramanidina io ny Prime Ministre teo aloha malagasy Christian Tsay niaraka tamin'ilay mpandraharaha Mamy Ravatomanga sy ny olona akaiky azy. Tamin'ny fotoam-pivoriana androany dia tokony namaly ny fanontaniana voarakitra anatin'ny private notice question napetraky ny lehiben'ny mpanohitra ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta mikasika ny fisian'ilay tatitra sy ny mety ho fampafantarana azy amin'ny vahoaka. Nanontany vantana ity mpanao politika ity raha avoaka ampahebe maso na tsy ireo antota taratasy ofisialy. Hatramin'izao anefa dia mbola tsy nanome fanambarana mazava ny gouvernemanta Maorisiana momba ny fahafahana manokatra amin'ny vahoaka ny votoatin'ilay tatitra feno izay lazaina fa ahitana ny Antsipriany manandanja momba ny antony sy ny tanjon'ilay sidina. Nanaitra ny isan'ny mpanara-baovao sy ny olom-pirenena amin'ny lafiny fifandraisana ara-diplomasia eo amin'ny Madagasikara sy Maorisy ity raharaha ity izay mety mbola itoy amin'ny famotorana sy ny famoahana fanazavana fanampiny amin'ny andro avy. Ity raharaha ity rahateo izay niteraka adihevitra lehibe teo amin'ny sehatra politika sy ara-diplomasia indrindra taorian'ny fisamborana any Ravatomanga no ny aia famotsimbola tao amin'ny nosy. Raha ny vaovao farany androany
dia nandefa mpitsabona vita fianianana nijery ny toe-pahasalamany Mamoravatomanga ny FCC. Fantatra ihany koa fa anampy an'i Maurice araky ny antso nataon'ny Prime Ministre amin'ny fampitorana ny Amerikanina amin'ny lalan'ny FBI ka andrasana ny toyny. Fa lafim-baovao afaka tanteraka kosa indray tsy ny teto an-drenivohitra ihany fa hatrany amin'ny faritra dia nahitana firehetana nanomboka ny afaka omaly sy ny omaly tany amin'ny faritra fitovinany ohatra dia trano 70 mahery no nirehatra omaly atao amin'ny fokotany ny Lokomby Atsimo. Tany Mandritsara any amin'ny faritra Sofia indray dia trano fametrahana ireo fanafody teo anivony hôpital be no kilafirehatra tany keo vao mangiran-dratsy. Aroary ny tatim-baovao mahakasika izany. Trano 70 no simba tanteraka tao amin'ny fokotany Lokomby Atsimo, komina Lokomby amin'ny lalana miazo ny WB Ankaramalaza. Raha ny vaovao dia afo tsy mahatsara teo ampatana amina tokantrano iray no ny andohan'ny afo. Nanomboka tamin'ny folora sasany alina ny firehetana ka tany amin'ny 2 maraina voavofe ny afo. Mafy ny rivotra ka sarotra ny fifehezana ny afo. Tsy nisy ainana fohy na naratra saingy potika sy ototo ny afo ireo entana. Tokony tamin'ny 4 maraina omaly ny rehetra ny tobo fametrahana fanafody ao amin'ny hôpital be ao amin'ny distrikany Mandritsara. Tsy manana mpamonjy voina i Mandritsara ka ireo vahoaka no niara-nentana namon'ny afo. Nogoan'ny ponina ny atranoko mba hanazahoana nanavitra ireo fanafody azo navotana. Atreto dia mbola tsy fantatra ny antony nahatonga ny famaizana. Na phase 10 zay toerana famatsina ny fanafody amin'ny hôpitaly rehetra eto amin'ny distrikany Mandritsara na ny eto Tapitanana na ny Andrenivohitra. Ka androany tamin'ny 4 maraindraina teo zany nahazo alerte miantso ny manodidina misy firehetana mirehitra ny hôpitaly dia nalefa moa ny fiantsona vonjy dia tonga ny fokon'olona niaraka teto efa somary ambonimbony ihany ny afo dia niezaka namoaka zay mbola tratra vitsivitsy ny fanafody zay tafavoaka fa nakamarony zany dia mahay ao daholo satria niezaka ihany namonimony ny afo arak'izay moyen teo am-pelantanana fa tsy natana le afo zay dia tsy kelikely voaray sisa no vonjena reto navoaka eto ivelany reto zay sorana fokon'olona niara nikorotoka nanao ny famoahana famonjena le entana teo zany. Manoloana izao tranga izao dia manao antsoavo amin'ny ambaratonga ambony izy ireo satria araky ny fanazavana dia noho ny tsy fampiny fitaovana no nahatonga ny fahavazana be. Natomboka koa ny fanadiadiana amantarana nahatonga ny loza. Raha ny tokony izy tokony moramora ny fehiny afo fa vokatry ny tsy fampiany fitaovana na eo amin'ny famonoana afo zany na ny rano indrindra satria iarahantsika mahalala eto amin'ny distrikany Mandritsara agnatin'ny fahasaragna tanteraka amin'ny resaka rano. Raha ohatra ka mba nisy zany zay rano zay nahampy mba afaka ny fehezana nalakilaky le afo. Ary eo koa zany raha ohatra ka mba nisy koa zany ny tompona ndraikitra amin'ny resaka pompier ohatra satria ny tena ilaigna am'izao andro maintany zao raha ohatra ka mba mangataka amin'ny fanjakagna foibe mba apariako aty amin'ny faritry na aty amin'ny distrika ny tompona andraikitry mahakasiky ny vonjyvoina. Raha ntombana dia vinavinaina ho anjato tapitrisa ariary ny fahasimbana teto amin'ny phase 10 Mandritsara. Ankoatra izay dia nitrangana aintrano ihany koa atao Manambondro distrikany Vangaindrano ny tolakandro teo. Andrasana ny vaovao feno mahakasika ity tranga ity satria hatramin'ny orana noratana ny vaovao dia tsy mbola nisy ny vaovao ofisialy mivoaka momba ny fahavoazana anseho. Izay ny tany amin'ny faritra fa ho an'ny eto Antananarivo kosa indray dia voikava mahatratra ka ho fanampiana ireo traboina amin'ny fanarenana ny trano fonenan'izy ireo dia nanolotra fanitso sy boiron ny solombavam-bahoaka ny boriboritany fahatelo feno Ralambomanana. Atambatra avokoa ireo tolotra voaray ary ny BNGRC avy eo no itsinjara izany amina tokantrano misy zato izay niaramboina. Narcisy Karazafy sy mbola avatsara no mitondra ny antsipriam-baovao. Tokantrano miisa zato no rava nandritra ny aitrano tety Akorondrano andrefana ny alahady maraina lasa teo napetraka eto an-tany Menabe ny tranolay hipetrahan'ireo olona 423 traboina ary ny BNGRC sy ny sefy fokotany no mandray an-tanana ireo tolotra rehetra omena azy ireo. Ny ankizy eo amin'ny 57 ny ankizy mianatra nefa amin'izao mbola tsisy nanatitra fitaovam-pianarana na dekely fa mbola mangataka ny malala-tanana aloha fa misorana manokana aloha avao amin'ny tiko Madagasikara zay soloan'ny
député Fiandralamboanana tena nanolotra an'izao Boiro staff makasitraka indrindra tompoko zaraina zany a rehefa mizara an'ilay izy efa misy raisin'ny PNGRC atanana sy ny fokotany no mandrindra ny fizarana an'ilay izy tena tsisy niangana aloha nisy entana tafavoaka kely ihany a fa nisy nangalatsy andray avy eo dia ireo zany mba mangataka fanampina izy amin'ny malalatana sy mitondra fanjakana hoe mba morana an'ilay fanaovana an-trano satria io nitarainany zareo hoe tsy tokony hijanona ela be ety zay a fa mba ahoana ny fomba ana président mba ahafahanay mamita an'ilay izy aingana androany tonga nanatitra fanampiana ho an'ireo trabona ny solombavambahoaka feno Ralambomanana tamin'ny alalan'ny ekipany sy ny antoko tiako i Madagasikara ao anatin'ny boriboritany fahatelo tafifanitsy ho valipolisy sy Boiron 20 isa no nomena anampiana ara-pitaovana ireo trabona ahafahan'izy ireo manangana indray ny trano izay rava any mbola sisio misy olona zany mamoaka any anaty Facebook hoe adina mpivady fa rehefa anadiady izay tamin'ny mpiaramonina sy manodidina atsany tsy nisy le adina mpivady aloha dia eo zany mangatahana amin'ny mpitondra fanjakana izy manao ny asany fatany zavatra tokony ataony fa amina zany amin'ny maseho fokotany ana hoe jereo le ka misy an'ilay ankizy izy nge mahay fananana koa e surtout fianakaviany daholo reo manodidina reo tsisy olo-kafa misy mpanofatrano ihany fa tena fianakaviana izy azy zao ao atory amin'ny tsabony izy tao mananjanaka vavikely anankiray izay ka mbody tsisy reny dia nefa ny dadany midy any mba tokony hoe jerena tsara zay zavatra zay za zany sûr et certain fa tsy zareo no nandoro an'ilay trano aloha fa efa manao fanadiadiana ry zareo nefa voatazona tany zareo atsamin'ny maly fa mangataka mba atao tsara zany le fanadiadiana mba mamoahana an'izy roalahy aloha zany satria tsy raha amiko zany aloha tsy fananina le izy rehefa nijery zay fa ny polisy moa manao ny asany dia izay no mangatahanay aloha zany eto ankoatra izay atreto tsy fantatra mazava ny antony nahatonga ny afo fa mbola ao anatin'ny fanadiadiana tanteraka ireo manam-pahefana hoy ny sefokotany izay miantsony amin'ny tsorana ireo tsy meloka misy amin'ireo voasambotra mantsy no tratra ny tondromolotra fotsiny ary anisan'ireo trabona kanefa voalaza fanandoro ny trano manoloana ny vona izay niatra tamin'ny mpiaramonina eto amin'ny fahatelo dia mafy tokoa le rava fananana sy rava trano tao anatin'ny indray mpimaso amin'ny mahasolombavambahoaka voafidy eto anivon'ny boriboritany fahatelo any Andriamatoa Fiandralambomanana izay lany tamin'ny anarany atokotiko Madagasikara ray aman-dreny ihany koa dia tsy nitaza-potsiny izy manoloana izany zavatra nitranga izany ny anton'ilay hoe tafo sy Boiron natolony satria hoentina anarenana indray ireo rava ary ao anatiny ihany koa anisan'ny fangatahany ireo izay rava trano ihany koa ny fanampiana ara-pitaovana mba hoentiny anorenana indray ny tranony izay rava tanteraka Fanny Rakoutson staffany député Feno atambatra avokoa ny fanampiana nomen'ireo mahalala-tanana ka iaraha mandinika amin'ny sefokotany ny fomba hitsinjarana izany raha ny fanazavany BNGRC vaovao avy eny amin'ny fitantanana ifotony kosa indray dia olana sedrainy eny anivon'ny commune ny fanapahany fitondrana teo aloha momba ny etratrano sy ny etratany raha ho an'ny commune Andraninahoatra manokana dia fantatra fa ny etratrano no angon'ity commune ity saingy izao ny siny fahatapahana izao indray raha ny fanazavana trany dia miteraka fahabangana goavana eo amin'ny kitapombolan'ny commune sy ny tsy fisitrahany commune ny tsy fisitrahany commune ny ampahany tokony ho azy ireo araka ny fanazavany be ny tanàna Antranjy araha ho avy hatrany ary ny antsipriany izay eo amin'ny sary sindratsary ny Niaro Tanjona ny ray ampatelo ny teti-bolan'ny commune no avy amin'ny etra isan-karazany hoy ny be ny tanàna lany tamin'ny anarany Antokotim ao amin'ny commune Andraninahoatra no ny lalàna vaovao anefa dia voasakana tsy afaka mitantana mivantana ireo vola ireo intsony ny commune arak'izany misy fahabangana goavana ny kitapombolan'ny commune amin'izao fotoana izao tsy afaka manao tetikasa toy ny fotodrafitrasa raha tsy misy fidiram-bola hoy ny fanazavana
mbola tsy miroso amin'ny fanangonana etratany fa ny etratrano ihany ny komina Andraninaohatra raha ny fanazavana atrandy. Manamafy ny fahasarotan'ny teti-bola indrindra fa amin'ny fanatanterahana ireo asa fototra toy ny fanadiovana, ny famatsiana jiro sy ny rano ary ny fanamboaran-dalana ny zavamisy. Na izany aza tsy maintsy mametraka paikady mba ahafana mampandroso ny tanàna ny komuna raha ny fanazavana ny be ny tanàna. Iny tena apetraka amin'ny zareo député fa tena tsy mety ny lalàna iny zany. Tokony averina ty amin'ny komuna zany io fitantanana etratrano io satria raha resaka pratika fotsiny centre fiscal eo atosy ve andray fokotany firy eto ny fatra itosy fotsiny misy komuna 7 dia raha misy fokotany 10 zany eto komuna 7 35 fokotany zany eto amin'ny atsimondrano eto itosy ilahatra eo amin'ny centre fiscal sarotra zany ny accueil zany. Zay rehefa ny lafin'ny pratika koa resaka lalàna tena tsy mety io. Ny zavamisy fotsiny zany zao dia zay sorana ny centre fiscal fa ny antsoanazy zareo azamy fa ny komuna rehetra ny natsony dia ny 2024 sy 23 efa siniaviny zareo le tokony komuna izay efa azony atakina zany fa ny 2025 iny mbola miandry zareo iny le zasana hoe aleo iverina ny komuna izay sorana be dabe zay teo zay tena tsy nahazo mitaky etra na anankiray fa hoe bedy raha mitaka ny etra na 2024 na 23 na 22 nefa zany tokony azo takina fa ny 2025 anaty lalàna dia sorana ny zareo centre fiscal ny antso ny komuna izy hoe azareo takina an'izay tatiny tokony areo siniavana dia efa manomboka mitaky zany zay nanomboka tamin'ny zoma. Na dia eo azany fahasahiranana arabola eo anivon'ny komuna izany dia miroso amin'ny fanamboarana ny birao fiasany ny komuna Andraninaohatra amin'izao fotoana izao. Araka ny fanazavany be ny tanàna ny fahanteran'ny tranon'ny birao izay iasan'ny mpiasam-bahoaka sy andraisana vahoaka no antony fanapahan-kevitra anatsarana izany. Zava-dehibe ny fanomezana endrika mendrika ny biraon'ny komuna satria eto no ifandraisan'ny olom-pirenena sy ny fitantanana hoy ny fanamafisana. Efa tamin'ny mandat faharoa zany izy io no saika natao fa noho ny Covid moa dia nijanona le izy. Dia fotoana zany anaovana azy dia ny fomba fanaovana azy dia ohatran'izao. Izay sorana be da be ho an'ireo olona izay efa tonga fa ny fitaovana zany ny matériel rehetra miasa amin'io fanamboarana komuna io dia ny vahoaka eto Andraninaohatra na tsy eto Andraninaohatra na ny velany fa ny olona rehetra zany na orinasa io na izy dia zany hoe angatahana an'ireny fampitaovana ny komuna zany tolotanana zany tena taovana izy io dia ny main d'œuvre no izany eto ny komuna dia eto zany zay manentana ny rehetra zay matsapa-tena fa ty amin'ny komuna Andraninaohatra na velany io na etaterana io na tanevon'ny komuna dia mangataka angatahana tolotanana izay trano io rehefa vita dia tsy hoetiny be ny tanàna mody io fa mipetraka ho fananany komuna dia izay aorianao dia misitraka ny daholo dia izay no apetrahana hoe manentana antsika andohetra koa zany satria efa tonga ny hetra dia manentana koa mba hanampy ny komuna fanamboarana ny birao komuna. Fitaovana enti manamboatra no raisin'ny komuna amin'ity asa ity fa tsy mandray fanampiana arabola izy ireo raha ny fanazavana. Fa vao makasika ny raharay eo amin'ny Ukraine sy Rosia dia nokian'ny filoha Amerikana i Vladimir Poutine taorin'ny fanandramana bomba nokleary natao ny Rosia. Miantso an'i Rosia ampitsahatra ny ady sy ny fanandramana fitaovam-piadiana any Ukraine ny Amerikana. Etsakilany aina izy fanenjena vaovao indray eo amin'ny Washington sy Moscou raha mbola mitohy ny krizy ny Ukraine raha ny fanazavana atrany. Ny antsipriana izay. Tao aoriany ny fanambarana nataon'i Vladimir Poutine momba ny andrana bomba nukleary vaovao nataon'ny Rosiana dia naneho hevitra ny filohan'ny États-Unis nilaza fa tsy tokony anao andrana fitaovam-piadiana vaovao i Poutine fa tokony ampitsahatra ny ady any Ukraine. Tsy mety ny fihetsiky ny filoha Rosiana hoy Donald Trump nandritra ny fionany tamin'ny mpanao gazety indrindra fa amin'izao fotoana mbola hitohizan'ny fifandonana any Eropa Atsinanana izao. Tsy izao no fotoana hanandramana ny fitaovam-piadiana vaovao fa fotoana hananganana fandriam-pahalemana hoy Donald Trump izay nanamafy fa fantatry Rosia fa nametraka sous-marin nukleary tsara indrindra eran-tany any akaiky ny morontsirak'i Rosia ny Amerikana. Ity filazana ity moa dia nivoaka tao aoriany ny fanambarana nataon'i Poutine fa naomby ny fitsapana ny bomba nukleary Vesnik ahitana herinaratra nukleary. Nanome baiko fanomboana ny famokarana sy ny fampiasana ara-miaramila ity bomba moa ny filoha Rosiana. Nilaza ihany koa ny lehibe ny Kremlin fa tsy misy firenena hafa manana fitaovam-piadiana mitovy amin'io amin'izao fotoana izao.
na izany azy nambarany Donald Trump fa tsy anokana fotoana ionana amin'ny Poutine ny tenany raha tsy misy ny marimaritra iraisana na fepetra mazava momba ny fifanarahana fampitsaharana ny ady any Ukraine. Raha ny zava-misy dia mienjana ny fifandraisana eo amin'ny Rosiana sy ny Amerikana izay mbola mivandravandra manoloana ny krizy ny Ukraine sy ny ady ara-diplomatika mitranga eo amin'ireo hery lehibe rotonta. Da horantsika kosa indray ary ireo vaovao hafakely. Nahitana fivontosana ny zaza tao akibony renim-pianakaviana iray ka navoaka mba ho didiana ary naverina tao akibo indray rehefa vita ny fandidiana ary teraka soamantsara afaka volana vitsivitsy. Tamin'ny taona 2014 tany États-Unis navita asa tena mahagaga an'izao tontolo izao i Dr Olyanka Olutoa, Nigériane, mpandidy manokana ny zaza. Renim-pianakaviana iray antsoina hoe Margaret Boemer nitondra voaka efa bolana rehefa natao ny ekografia dia nahitana tsy fahatomombanana ny dokotera. Rehefa nandalo IRM foetal dia nahitana fivontosana aingam-pivoatra sy fitomby ilay zaza tao akibon'ilay renim-pianakaviana ka tsy maintsy mandalo fandidiana. Teo amin'ny herinandro 17 na 9 volana latsaka kely teo ny voaka navoaka vonjy maika ilay zaza tao akibon-dreniny mba hanesorana ny fivontosana nisy taminy. Naveriny tao anaty tranon-jaza indray ilay zaza rehefa vita ny fandidiana mba hitohizany voaka. Teraka soamantsara teo amin'ny herinandro 4 na 9 volany voaka ilay zaza ary nantsona hoe Lainly Hope. Nodidiana moa ilay reny elana amin'izay mety ho fahasarotana. Salama tsara sy tomady ilay zaza ary tsy nahitana fivontosana intsony. Nampitombo ny lazan'ilay dokotera mpandidy Nigériana ity fandidiana ity ary mampiseho fa manana olona ny Afrikana. Reren'io Amerikana mainty hoditry ny dokotera Olyanka Olutoa mampiseho koa fa tsy miankina amin'ny fiavianao na ny lokonao na ny tantaranao taloha ny zava-bitanao fa afaka manao fagagana foana ianao rehefa misy ny fahavononana. Noferana ho kely avokoa ny tongotry ny vehivavy any Chine ka izay kely tongotra no tena tsara sy meva. Nandritry ny taonjato maro tany Chine no heverina ho faratampony hatsarana ny fananana tongotra kely. Tany amin'ny taonjato 10 nisy vadina empereur iray antsoina hoe Yao Niang. Izy no vehivavy nampijaly ny tongony voalohany. Nofonosiny tamin'ny lamba matevina ny tongony mba ahazo endrika maranitra ahafahany mandia amin'ny ratsan-tongotra. Naniriny hitovy tamin'ny daholo ny vehivavy rehetra ka nivadika ho fitohy ny fombandrazana ny famatorana tongotra na ny lotus shoes azoana tongotra mahafatifaty kely avy eo. Ny zazavavy kely manomboka eo amin'ny 4 taona eo no atao amin'ny fomba io mba azoana tongotra kely anasogajiana azy ho kanto sy meva. Saingy fijaliana be no ao ambadiky ny tongotra tsara tarehy. Manantaina tsy tapaka mantsy ny tongotra ary tsy afaka mandeha ara-dalàna. Soa ihany fa nanomboka nanjavy ny fomba fanao io nanomboka tamin'ny taonjato 17. Ny vehivavy lava ny sakaizany ity tovovavy ka nalavainy 14 cm ny tongony. 700 cm ny alavany ka lasa 420 cm nefa nisaraka ihany izy roa taty aoriana ka nanenina mafy izy. Ilay tovovavy antsoina hoe Teresa Fischer indroa nandalo fandidiana ny tenany ka tamin'ny taona 2014 sy 2014 no nanaovany izany. $9 na 27 tapitrisa ariary no laniny ahazoana 14 cm. 70 cm i Teresa Fischer teo aloha. Ankehitriny kosa lasa 420 cm ny tenany. Nilaza nefa i Teresa Fischer nanenina tamin'ny fanapa-keviny. Ny hevitra mantsy ny tena fa mety ho lasa tsara tarehy na miavaka izy tao aoriany ny fampitomboana ny alavany saingy ny teo ihany ny teo. Amin'izao fotoana izao dia miezaka mampitandrina ny hafa amin'ny loza ateraka ny karazana fandidiana toy izao i Teresa Fischer.
tapitra ny fampalalam-baovao tsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ankasitranatrany ireo teknisiana sy ireo namana mpanao gazety nafana nanatontosa izao fampalalam-baovao izao mametraka ny soavatsara veloma tompoko.